raha amin'ny fonao ray manontolo Andriamanitra atao ao anatin'ny fananao fa velona Jesosy miasa ny tenanao izy tianao izy tena ataovy tanteraka ao anatin'ny fonao hoe tonga eto Andriamanitra tonga eto iaino anao tonga eto hiaraka aminao tonga eto tena atoky izay zavatra rehetra avy aminao andray teny avy aminao iombona aminao mitenena amiko androany maraina fa vonona ny anao amin'ny anara maherin Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra ny amin'ny teny vao maraina nampitondrainao mpanomponao misaotra ihany koa ny amin'ny teny sy fanambarana nomenao hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ny fanahiko, ny amin'ny fikarakaranao anahiko, ny fidiranao an-tsehatra manampy ato anatiko ananako ny fiainanao. Tsy mba namela iady rery zany ianao fa ianao mihitsy midina teo amin'ny fiainako mba hanangana ampafantatra ny lalany fahamarinanao. Jesosy tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Tena misaotra ny amin'ny fitiavanao. Mitenena androany maraina Tompo aoka ny fanahy reradreraka rehetra androany azo hery. Aoka izay rehetra kely hery ika hoe mahery amanana anao. Halleluja. Saotra Jesosy ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao androany ny marary ho sitrana niketraka ho ampaherezana ny kely hery ho tonga be hery zay miravoravitanana tonga dia ahery satria ny teninao ny fahafenoana, ny teninao famoronana, ny teninao fahendrena, ny teninao manambaranao ary ny teny dia ianao. Saotra Tompo androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo mangataka anao azo toerany isakafo indray tsika sakafo maraina ao anatin'ny vavaka sy fadikanina androany. Tsara kokoa ny voky maraina no ny voky atoandro. Amen. Satria rehefa voky maraina ianao dia manam-potoana andeha vonana an'le sakafo nohaninao dia manome anao fifantohana mandritry ny andro. Ohatr'izay mihitsy ny amin'ny ara-panahy. Amin'ny ara-panahintsika rehefa mihinana tenin'Andriamanitra maraina dia misy atrehantsika ny fiainantsika mandraparivan'ny andro. Saintsainy le izy zay mahatonga antsika rehefa tonga ny an-trano misy fotoana mamerina kely miainy zay zavatra nyreretsika teto amin'ny fanadrin'Andriamanitra dia mikolla tsara le fanambarana. Misy fotoana ane teny alina zay ny Tompo eto fa mbola misy fanampiny be dia be lazainy aminao any an-trano rehefa mandinika sy miaino an'le izy nde mpandehanao. Ny antony tsara kokoa miaino mandray mapiatra noho ny hoe mandray fahafinaretana fotsiny amin'ny fanatren'Andriamanitra dia mikika aleloha vetivety eo. Aleloia. Ny aleloantsika tsy vetivety fa ny aleloantsika tena hoantsika tsara le teny, iainantsika tsara le teny. Fatary fisanandro tsika ao anaty fiambenana foana. Maraina tandro hariva alina. Fo maraina satria tsy fantatsika nao amin'ny maraina, nao amin'ny tatao vovonana, nao amin'ny alina ny fiverenan'i Jesosy. Amen. Tsika mantsy manana tanjony. Ny tanjona anankiray iombonantsika rehetra dia zao hoe lanitra. Hiditsika androany amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe mifanatrika amin'Andriamanitra, mifankahita mifanatrika amin'Andriamanitra. Averiko foana ny hoe mifankahita mifanatrika amin'Andriamanitra tsy hoe ianao zao tonga dia mahita io izy io fotsifotsy ny akanjony misy volombava izy tsy zay, fa le mifankahita mifanatrika amin'Andriamanitra mahita ny asan'Andriamanitra ianao, mafantatra ianao na tsy hitany masonao azy izy hoe miaraka aminao sy manohana anao, renao mihitsy amin'ny andavanandrom-piainanao fa tsy rery ianao fa misy Andriamanitra manodrona anao. Amen. Zay le mifankahita mifanatrika miaraka amin'Andriamanitra. Anisany zavatra anankiray nampanantenaiko antsika omaly ny hoe ahoana le fiderana sy le fiankofana, ahoana le endriky le fiankofana sy le fiderana manetsika an'Andriamanitra. Tena hoe tsy maintsy ho présent izy eo amin'ny fiainanao rehefa feno ireo fepetra ireo. Voalohany misy ny atao hoe ina moa zany amin'ny teny vahiny izy hoe louange à l'état pur, zany hoe tena hoe madio le izy, tena hoe fiderana madio. Ahoana ny fanehoana le fiderana madio? Misy endrika anankiroa le izy. Hitanareo natoron'ny Tompo anao omaly ny mahasamy hafa kely ny fiderana sy ny fiakofana, ny adoration sy ny louange. Ny mahasamy hafa andreo zavatra anankiroa reo dia misy mahasamy hafa kely azy ihany. Voalohany ny fiderana dia natao ho an'izay manam-pofinaina rehetra. Salamo 117 fahenina. Aoka izay rehetra manam-pofinaina hideran'i Jehovah.
ny fiderana zany a de réaction normale ao anatin'ny olona satria noforonon'Andriamanitra ny olona anana an'le faneom-piderana rehefa mahatsapa hoe misy fidiran'Andriamanitra tsetra na fanelalenalina teo amin'ny fiainany. Teteny aminao a fa nampangalatra aza rehefa nisamborona ka tsy azo de mananatra vavany ho azy izy miteny hoe misaotra anao Andriamanitra. Azareo satria ny fiderana dia natao ho an'izay manam-pofinaina rehetra. Ao tsika ahoana moa fisehoan'le izy, ohatr'izao fisehoan'le izy. Ny manam-pofinaina rehetra dia ao anatin'izany ny tsy mino, ao anatin'izany ny gentlisy, ao anatin'izany ny kristianina, ao anatin'izany izay mino andriamanin-kafa. Zany hoe fiderana zany a tena ampisi-pamoronana ny olombelona mihitsy fa tsisy hoe natao an'ny kristianina rery fa natao an'ny olombelona rehetra izay noforono. Zao olona noforonoko zao dia nataoko mba hanambara fiderana. Ka ny fiderana zany ho an'ny rehetra ny fiderana. Zany hoe Andriamanitra dia nanome antsika izay manam-pofinaina natao ho an'ny olona manam-pofinaina sy velinaina ny fiderana. I Ezekia dia mpanjaka dia niteny eo amin'ny Isaia. Dona boky Isaia vetivety. Isaia 7:30, 7:30, 9:7 ka 9:9. Rehefa mivavaka izy fa tonga Andriamanitra naniraka ny Isaia ho an'ny mpanjaka Ezekia hoe Andriamanitra mpitombo ny andro iainanao 7:30 taona dia nisy vavaka nataony. Dia zao no lazainy eo amin'ny 9:7, 9:9 manambara ny zavatra tiako ambara androany maraina ozy izy hoe fa ny fiainatsika tsy mba ahasotranao, ny fahafatesana ozy izy tsy mahaderanao, fa izay midina ny andavaka dia tsy mba mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahako izao izao anio izao ny ray ampahalalany zanany ny fahamarinanao. Zany hoe tsisy fiderana ny pasana fa ny velona ihany ny hideranao. Zany hoe ny fiderana natao an'izay manam-pofinaina rehetra. Salamo 50:1 ny 9:4 nandao vakitsika mihitsy ny ten'Andriamanitra dia mba miaraka hitantsika izy manam-porosoana marina ny fanambaran'Andriamanitra izay lazainy eto anio. Salamo 50:1 ny 9:4 aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Alleluia. Zany hoe ny fiderana malalaka ho an'ny rehetra, ampisina ny fiderana satria na ozy izy Andriamanitra zao olona ny foronoko zao dia nataoko anambara fiderana. Ao malalaka ny fiderana. Raha malalaka ny fiderana ary natao an'ny velona rehetra ny fiderana dia tsy mba salan'izany ny fiankofana na ny adoration. Ny adoration dia teraka avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Zany hoe mitaky ny voam-pahatakarana ny maha izy azy an'Andriamanitra ny adoration, ny fiankofana. Ianao tsy afaka hiadore Andriamanitra izay tsy fantatrao. Ao tsika misy fahalalana manokana an'Andriamanitra no mahatonga anao iankohaka. Zay le hoe mpivavaka marina, mpiankohaka marina, iankohaka na hivavaka aminy. Ka ny adoration dia mitaky révélation na fahatakarana ny amin'Andriamanitra. Fa ny fiderana dia mety foana na tsy mahalala an'Andriamanitra azy ianao. Misokatra ho an'ny manam-pofinaina rehetra ny fiderana. Tanareo ilay fiderana malalaka iny anehoana avy eo ambavanao fa tsara Andriamanitra. Ohatra anao mirakla ngeza be eto anivontsika zao Andriamanitra androany maraina. Dia rehefa ikasika fiainan'olona anankiray eto Andriamanitra dia sitana ilay olona dia misy fiderana tonga dia pura be any anatinao any ny teny hoe wow lehibe Andriamanitra. Zay le état pura ny fiderana avy eny ambavan'ny olona eo ampiatena ny asan'Andriamanitra. Tondro tsara ny taran'izay mihena. Le izy tsy zavatra amboamboarina terena ohatrany hoe avy ao anaty mba te ifandray, tsy fideran'ny olona te ifandray amin'ny fakasitran'Andriamanitra fa fiderana feno fakasitranan'Andriamanitra avy eo ambavanao tsisy fanerena fa mivoaka ho azy. Zay le pure zay. Dao
meko ohatranareo hoe ahoana le fomba fisehoan'lay fiderana ao anatina état pura lazain'Andriamanitra amintsika io. ohatra tamin'ny zanak'Israely mivoaka ny ranomasina mena, tsisy nampaherany Miriam efa antitra be ikapokaponga tapaka sy andihy, tonga tena andihy izy de niteny hoe voninahitra any eo an'Andriamanitry ny Israely ozy Jehovah Andriamanitry ny Israely, mpanao fahagagana de raina amin'ny fahatahorana. Tamin'ny namoahan'Andriamanitra antsika niala avy eo amin'ny ranomasina mena ozy izy namaky ny tany efitra dia toy ny nanonofy isika. Rehefa misy zavatra mitanga mampanonofy hitanao mihitsy hoe tao anaty fahaterena ny fijery'Andriamanitra, voaka zay louange à l'état pur zay avy ao anatinao, tena hita mihitsy hoe misokatra ao an'Andriamanitra ny fonao, manome voninahitrin'Andriamanitra ny ao anatinao. Ary io ny tadiavin'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ianao rehefa mideran'Andriamanitra dia tsy mideran'Andriamanitra hoe no ny antony hiprovoke vokatra. Le attitude ao anatinao mihitsy ny tian'Andriamanitra amboarina androany maraina raha te hifanena amin'ny présence réelle ianao amin'ny androm-piainanao ray manontolo. Tsy hoe tsika anao programme ampiderana anetsika an'Andriamanitra anao zavatra, fa iny le louange à l'état pur zay ataonao rehefa misy zavatra mitranga iny de tian'Andriamanitra ho akisaka amin'ny fotoana anankiray hiatrehanao fahasarotana vokatry ny fahatakarana ho azy. Zany hoe louange ny olona mpanao adoration no akasitrahan'Andriamanitra. Hitanareo le izy zany hoe rehefa manomboka ianao mizatra mamoaka an'izay fiderana pure zay avy ao anatinao de mikisaka fotsiny le izy. Tsy eo amin'le fotoana avy nanaovany zavatra lehibe ny amohanao azy, fa manomboka mezatra ianao mifandray amin'Andriamanitra ampo satria mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty, ka nao anaty fahasarotana azy de mitovy amin'ny Josua ianao, de tonga amin'le dingany ianao provocateur na louange. Fanamasina pio zay fanamasina androany maraina. Ny zavatra tena tiako tonga ao am-pon'ny olona, atsapahan'ny olona, ny zavatra ndrasana ao amin'ny olona. Mafantatrareo rehefa manomboka miakatra dingana raha-pahatakarana misy eo aminao sy Andriamanitra de manomboka hoentin'ny révélation ianao. Ary rehefa hoentin'ny révélation ianao de fiainana le révélation fa tsy zavatra zaraina. Ny fiainana de fahazarana sy fifankazarana. Rehefa ianao manazatra ny fiainanao amin'ny zavatra ratsy de sarotra aminao miala amin'iny rehefa zatra n'iny ianao. De zay mahatonga izy tonga fatorana atao hoe fahazaran-dratsy. De tsika koa mila mianatra, zay ny antony sekoly, mianatra fahazarana tsara. Nandinika baiboly ahako, ahoana Andriamanitra, fa maninona misy olona afaka tonga de maneho ny fisinao ao anatina circonstance et situation difficile. Zavatra faran'izay enjana be le izy, nefa misy olona ohatran'ny Josua tonga de mahavita mampionona ny Israely hoe Andriamanitra anao zavatra ohatr'izao. Fa maninona misy olona tony miatikady de misy olona tsy fotofoto be miatikady na mahafantatra ny marina azy. De novalian'Andriamanitra le izy intimité et communion, fimonana sy fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Rehefa ianao manomboka mifankazatra amin'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, adoration, alléluia. Ny adoration averiko indray, ny adoration dia ny fampanekenao ny ao anatinao ray manontolo ho an'Andriamanitra sy ny fanekenao ametraka ny maha izy azy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zay le fiankinana tanteraka. Vavaka, tsika efa nilazana zay nandritry ny tapabolana, lesona teto zay, de faneho-piankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Le atao fiankofana marina. Ianao zany votsika ao anatren'Andriamanitra fa renao fa tsisy nininana raisinao tsony. Fa rehefa nitoraka ianao ka niekoaka eo tongony dolo ny zavatra rehetra, tsisy raisinao tsony na ray. Ny alalana ny olona anankiray tena niekoaka marina tamin'Andriamanitra sy ny olona niezaky niekoaka mba hitady an'Andriamanitra, tsy mitovy ny attitude andreo olondreo.
le tena mpivavaka marina ho avy nandohalika izy ka nitsangana tsy hoe mbola hoe nivaly olana na tanteraka arak'izay nylainy teony eo zavatra rehetra fa hitanao mihitsy hoe misy fiadanam-po izy nitsangana izy tonga dia misy fiadanam-po tsikitsika izy tsisy ketrika manarakaraka ntsony ny an-tsainy any na fanahina mbola mitapikitra ny amorona akanjony fa votsitra teo amin'ny fanatren'Andriamanitra ny rehetra tena ny ekoaka marina ianao raha zay ny attitude anao ny fiankofana manova attitude fa ianao ny mila manapa-kevitra anova habitude ahoana fisehoan'le izy ianao tapa-kevitra Andriamanitra ty zavatra anankiray ty ohatra miverimberina tsy mampahazo aina ny ao anatiko mihitsiny ohatra manelingelina ny firaisako aminao le izy raha mbola tsy cible anao zay le hoe vavaka misy cible zay le resakitsika miviny iny hoe misy zavatra kendrenao anaty vavaka fa raha ianao tsy misy cible ao anaty vavaka dia tsisy dikany akory ny ivavahanao satria ny antony alohan'ny ivavahana aloha tokony ameno ny sainao dia zao ny antom-pisiny vavaka tsy ny tonga anao anana fahafiraretana ivavaka amin'Andriamanitra fa ny anananao fahatsapana meloha amin'ny fotoana ivavahana fa Andriamanitra nampanantena fa maly anao izy antsoia dia ho valiko ianao ny antom-pisiny vavaka valivavaka fa raha tsy misy valiny tsy laina mivavaka fa Andriamanitra nanasa fa hamaly vavaka dia fataro hoe izy Andriamanitra le nampanantena fa hamaly anao dia rehefa renao hoe izy Andriamanitra le hamaly anao dia manomboka tafiditra ao anatin'ny adoration amin'izay ianao satria fantatrao hoe izy sy ny maha izy azy tsy tonga ianao iakohaka amin'ny vokatra fa tonga ianao iakohaka amin'ny mpamorona tsy tonga ianao iakohaka noho ny fanasitranana fa tonga ianao iakohaka satria fantatrao fa mpanasitrana izy zany hoe miariary ny personne ny personnalité an'Andriamanitra ny maha izy azy an'Andriamanitra lay fahafenona ao aminy manomboka hitondrany fanamasina anao anokatra ny visionanao hifankahita amin'ny réalité an'Andriamanitra zany hoe ny vérité an'Andriamanitra ny fahamarinany lasa réalité azo iainana rehefa feno révélation na fanambarana momba azy ao anatinao naona antsika iteny ahoana re ny tenena tenareo louange de ohatr'izao fipetrany ny fiderana de ohatr'izao za mahafantatra ny nanamboatra ny tobile Ford efa hitako tamin'ny télé Henri le Ford ny anarany Henri le Ford ny anarany le mpanao Ford mentsika ao ny fahafantarako ny Henri le Ford dia zao mpanamboatra fiara izy ao izy tsy hitako fa rehefa misy rapitoro mivoaka dia matsiaro azy fiderany zany mivokatra ny zavatra nataony natsiarovako azy fa ny adoration tsy zay efa mifampiresaka zay sy Henri le Ford dia tonga namany ahako dia manomboka hitako daholo ny teknika rehetra mahatonga ny Henri namoaka Ford dia raha misy miresaka zany dia fiera mihitsy amin'ny teny aza atao ohatrany fantatsara ny antony mahatonga azy manao an'io zao ny tena zay niaraka ny sakafo akantsy dia manomboka misy adoration tafiditra tsy vokatry ny asa fa fahalalako azy manokana mihitsy hitanareo Paul Silas nanana an'io louange à l'état pur io tao aminy Paul Silas tsy hoe le vokatra nampiraka azy dia tafavoaka ho azy tao aminy le izy wow terain'Andriamanitra fa zao goavana ny zavatra nataony tsy zay tsony fa any amponjy no voaka le izy lasa mivavaka izy ro lahy any amin'ny efitra faran'izay maizina ny toerany ny tongony sy ny tana mivatotra zao tsisy fitarainana na fahakivinana mpitanondrika azy tao amponjy tsy ny zavatra mitranga sy ny toerana ny sakana fa nisokatra amin'ny masom-panany satria nahoana zay le connexion manokatra ara-pahatakarana ny ao anaty amoahana an'le louange à l'état pur ao anaty fotoana sarotra
Hitanareo, rehefa présent io fatsorana mamoaka le fiderana io tsy sakana ao anatin'ny fonao tsy maintsy présent Andriamanitra. Tsy maintsy présent Andriamanitra. Fa tsy tonga ao anatin'ny olona anankiray io raha tsy tsara fiombonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra le olona. Io zany tsy azo amboamboarina. Androany indray zany dia mamoaka fiderana pura, madio, tsisy petiny ao anatren'Andriamanitra. Rehefa tena feno Andriamanitra ao anatinao dia tsy manam-potoana ianao izahana hoe iza mifantoka ry iza tsy mifantoka, fa ny fifatoanao miampita ho azy. Fitoanao tonga dia miampita ho azy. Hitanareo, ezahantsika kontrolenao amin'ny saina daholo ny zavatra rehetra. Nefa spirituel ilay izy fa tsy ao amin'ny saina. Izy. Misy fotoantsika mila votsy loatra amin'ny Paoly sy Silasy. Mianatra amin'ny sekoly ny teny mihitsy aloha. Manolo tena, tsy le fanoloran-tena fandroana. Le fanoloran-tena fandroana, ampa le voalohany fa le faharoa. Le fanoloran-tena fandroana, ny fampanekenao ny ao anatinao hoentin'Andriamanitra. Zay no mahatonga atoloro ny teninareo rahalahy ho fanatitra masina. Velona, masina, sikak'Andriamanitra. Sikak'Andriamanitra ahoana moa zany toe-po zany? Tonga ho fanatren'Andriamanitra ianao, tonga dia misokatra eo anatrehany. Ny olona rehefa tonga ho fanatren'Andriamanitra dia tsy mahita nizaniza koatra nisy Andriamanitra. Satria miteny aminareo androany maraina, fa raha misy sonoan'Andriamanitra eto dia tsy hita hoe iza ny mpitory eto, paster Miamina sa paster Jo sa paster Isa. Fa le zavatra zarainy eto ny renao dia zay ny raisinao. Ny olona jamban'Andriamanitra tsy mahita fa tsy Andriamanitra. Mbola ho avy koa sekoly, rehefa feno Andriamanitra ny ao anatinao, na olona vembena mamy ery amin'ny sisiny ery aza ny manome tsodrano anao dia raisinao. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, voaka izy mivavaka dia mangataka famantarana tamin'ny Tompo izy. Tompo, zay feo reko voalohany dia zay ny teno anahy amin'ny tendro androany ity. Manana olana be mihitsy izy. Tena mavesatra be le mpanompon'Andriamanitra satria be dia be le zavatra natrehany, maro ny ady natrehany. Ao anatin'io izy mbola hoe ahoana ny fomba mahana azy. Dia zay sisa ny mba azony natao. Tompo vao mivoaka eto dia zay feo reko voalohany dia zay ny teniny reko avy aminao. Inona ny zavatra nitranga? Misy olona manao ohatran'izao eny an-dalana. Mamy. Veta. Ozy le mamy. Dia ozy le mpanompon'Andriamanitra. Amen. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia lasa tsy mandre feo hafa amin'ny zavatra mitranga misy manodidina anao akoatra ny feon'Andriamanitra. Ny olona miombona amin'Andriamanitra voalohany manana zao attitude zao, mitoky amin'ny vavaka izay efa nataony teo anatren'Andriamanitra. Mitoky izy amin'ilay vavaka efa nanandratra noho izany tsy maintsy valiana. Alleluia. Faharoa, manana antoka fa tsy rery izy fa misy Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Rehefa tonga eo amin'ny fiainanareo zao zavatra zao dia ho varianareo. Amin'ny fotoana anankiray tsy ny zavatra rehetra no entinao mambavaka sy angatanao, fa misy ny zavatra karakarain'Andriamanitra tsy voatery nangatanao mambavaka. Rehefa manaiky ianao ny hoentin'Andriamanitra dia izy no mikarakaranao. Fa ny problemantsika tetavintsika no ihany fiainantsika. Toriana eto foana zany. Mamitsora ny ao anatinao dia vitsoro tanteraka amin'ny fiainanao avy alao Andriamanitra hikarakaranao. Dia tsy asa saina intsony ve zany paster? Ie. Aza manahy na inona n'inona. Na inona na inona. Faoka mivavaka ataonareo amin'ny fonana mba amin'ny fisaorana no aneonareo ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany manoro antsika hoe aza vavaky ny vao manomboka mitanisa problème ianao dia fa nahandrafana ina ny mampirisika anao. Mariny zany. Fa ozy izy Paoly mivavaha. Rehefa mivavaka dia oka amin'ny fivavahana mba mifona sy misaorana no entinareo maneho an'ilay fangatahana. Rehefa tsy eo ilay fangatahana, reo no tokony hivoaka amin'ny vavanareo.
fa tsy le fampahoriana mianjady eo amin'ny fiainanareo. Androany marina zao no mahita an'le raha ohatrany somary efa mitambonimbolona mameno ny lanitra indray dia hoe io lefa voalajany toetrandro ranondray ve sa inona no hitranga le izy ny andro mbola ohatr' zao maninona raha vavaka dia azonona ohatr' zao io. azonareo le absencen'le fatokiana ao anatinao mihitsiny ny tian'Andriamanitra ho ajoro anotsinanao mba anana fiombonana qualité kalitaona fiombonana tsara amin'Andriamanitra. Tsika ne tsy hoe pino reraka tsika pino mahery. Halleloja. Fizikitsika mety reraka hita maso hoe ohatra manao satria mifady anina kosako fa tsika na mifady anina azy sa manatitra toromaso eto ampivoriany zany tsika rehefa aveo manao lasesta. Amen. Raha tena renao fa mitady avesatra be le maso ndana sasa hoatsy dia miverenao fa tsy eto fanaterana lasesta asa midevoly zany. Amen sa tsy amen. Na mifady anina azy vao mahita tena fitenin'Andriamanitra tsara ny ao anatinao. Saranao raha mbola misy oloiran'Andriamanitra ifampiresaka aminao hoe zao zavatra zao enona zao zavatra zao iainana. Amen. Hitanareo ny zavatra mitranga raha jerentsika ny zavatra nisy atao anaty baiboly reo olona zay mpanetsika fiderana pure ho an'ny Israely mpitarika ireo dia olona voasedra daholo milohan'ny fotoana nahatonga azy teo amin'le toerana. Aza te iaina fahalebiazana amin'ny fomba tsotsotra zany mangatasedra. Milance zavatra kely anankiray fotsiny dia miketrona tolona eny zany lazay pasterana tolo fisary fa sahiny io rehefa tandroanao dia mitsoka fa rehefa tahoranao dia manafika anao ka tsy anao le anao tonga aloha. Halleloja. Lizany tsy mokondono mitondra an'le izy fa fasahina mijoro anaty fatokiana fotsiny tsotro zao. Fasahina mampirisika anao hijoro amin'ny fatokiana fotsiny tsotro zao. Misy zavatra ny indray mampaleo nahitandrinao otra ninona ianao tratra ny gripa foana gripa reny amin'ny rivotry ninona fitandriamana taonao tafiany foana ianao tsy anao metoetra ny fiarovan'Andriamanitra. Za mahita an'izay razoko zay mitandrina zany fa io kasibosy io mbola apiny kasikena moto izy nefa tsy mitondra moto akory bazonareo ve zany ahoana ho arazoko fa inona ny tena anta niany atsy an'roa pastera fa raha ndreo mitompo hiasa ho afa zao atao fotsiny zay tokony atao tsy midika akory zany hoe mibanaka tsika atao fotsiny zay tokony atao fa neny anatinao ataovy azo antoka fa miaro anao Andriamanitra. Inona ny zavatra ny tratra ingaraina tsy haiko mihitsy atady anazy ao koa le izy velona efa firy ny laniko teo zao rehefa avy eo alohan'ny aingan'ny trano aso fiarovana Andriamanitra naiza na izy ijoroako miaraha amiko Andriamanitra mivavaka Andriamanitra ny mangataka atsika mba iombona aminy. Mafantatrareo rehefa manomboka miha mafimafy ny zavatra mitranga misy eto ambonin'ny tany miakaikikaiky ny fiverenan'i Jesosy ny am'raha ho an-lanitra dikan'izay fantatry ny tompo fa raha mety taona ny zavatra ina tsisy hifantoka amin'Andriamanitra zany. Andasany eritreretiko ianao ve mieritreritra fa tratrako eto amin'ity sezity no andro any maraina raha nanana sosiete anankidimy ho gereny isan'andro mandeha tsara. Fa dia raiky Jesosy fa tratrako eto ianao. Ny antony amin'ny olombelona raha mbola olombelona tia nofo tia mitondra azy foana tsy maintsy miprograma ny nofoko aloha anao an'izao anao an'ity anao an'ndria fa tia tadidio ny fisasaran'ny olona
tsy ho ambadiky ny asa be zay ataony. Fa ny fisasaran'ny olona hitondra fitsarana ho an'ny olona dia ho ambadiky ny faneken'ny olona handray ny toe-po mpitsarana avy amin'Andriamanitra. Azonareo angamba le hoe ina ny fiderana tadiavin'Andriamanitra. Hitanareo ao anatina adoration anankiray, fa manina ny adoration tsy maintsy ao anatina fahatakarana. Ny fijona vavolombelona fa manafaka anao izy, nanasitrana anao izy, nanangana anao izy, dia manokatra anao ho any amin'ny lalana iadore an'Andriamanitra. Zany hoe ny louange ilaina ihany koa ny fiderana, anokatra anao ho any amin'ny adoration. Ilaina. Satria raha tsy misy fahafantaranao ny hetsika Andriamanitra, dia tsy afaka isokatra ny ao anatinao hideran'Andriamanitra. Zay nino mahatonga anay tsy hoe mampirisika anao, tsy hoe mampirisika anao mijoro vavolombelona, fa manaitra anao hijoro vavolombelona. Ary amin'ny fijona vavolombelona tsy fitanisana hoe iza ny mpanompo nampiasain'Andriamanitra na tonga le vokatra, fa tokony ho pura le izy ho Andriamanitra ny hitan'ny olona rehetrarehetra zay mandrenao mijoro vavolombelona hoe noho nataon'i Jesosy tamiko dia zao. Hoe nisy teny ndraiky ohatr'izao tsy mampaninona. Le teny mbola azo ekeny hoe misy teny ndraiky ohatr'izao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Pasapidirina mihitsy hoe rehefa niantso manokana mpanompon'Andriamanitra manokana, le mpanompon'Andriamanitra koa mbo mila manokana n'Andriamanitra. Dia avelao ny tompon'le asa mihitsy hifaly amin'ny zavatra ataony. Fa tsy adokadokafany zany zay fa manjary manitsaka zay tsy tokony hitsahany eny an-dalana eny. Tsy mampiorina ane zany, tsy mampiorina satria ohatrany hoe te hiavaka noho ny sasany zany fa mananositra mihoatra. Oka ny fiderana ho an'Andriamanitra rery. Amen. Zay mahatonga amin'ny mpanao salamo milaza, vakeo mpanao salamo, aoko Jehova hifaly amin'inona? Amin'ny asany. Ny fifaliana efa nananaran'Andriamanitra ny mpianany, aza mifaly nareo fa manankenareo ny fanahy. Fa ampo anareo ny fifaliana rehefa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Noho zany ilaina ny fijona vavolombelona ampahirezana ny hafa mba hahatonga le olona tsy mahalala an'Andriamanitra tonga eo fa sambany izy vao tonga eo andre fa ay ve velona Jesosy mba vita mbanasitrana izy dia hiditra ao amin'ny adoration amin'izay izy. Satria anomboka mpafantatra ny tenany amin'ny asany Andriamanitra mba hahafahan'izay tsy mino ekoaka eo anatrehany anankina mpinoana fa zay vitany tamin'ny hafa vitany eo amin'ny fiainanao ihany koa. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fiderana madio sy tanteraka dia mitranga ho azy rehefa manao ny asany eo anivontsika Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona mifaly sy mitehaka rehefa mandre zavatra goavana sy mahita zavatra goavana ataon'Andriamanitra. Tsy tantaraina fa hita maso. Tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena ny zararoa zao Exode 14 hitantsika fa zararoa ny rano nandeha tany maina ry zareo. Maraina ny apita tery apita ohatrany nanonofo hoe teotsika nandalo ve alina sao dia rêve iny nefa efa ny apita. Misy zavatra zany tsy tonga saina mihitsy ianao raha tsy manao kajy elaela hoe tena nandalo teo marina ve, satria ohatry manonofo ianao. Zay nofonofom-piainana tokony ainanao any amin'ny ara-panahy zay nefa aseho hita maso, zay le fisehom-panotronana hijoron'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa miaraka aminao izy. Ary za tetiny aminareo meloha amin'ny fiafarany taony ity hiaina amin'izany tsika. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Minoa ianao an'izany. Amen. Halleloja. Fa zao le izy ataovy pura ny fideranao. Pura. Manandra-tanana ianao. Tena renao mihitsy avy any anatin'ny fonao. Ary le fo manandra-tanana manana an'ireto zavatra anankiroa reto. Roa ihany manko ny tsy ahitana an'Andriamanitra ato anaty baiboly. Zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Dia ny anankiray koa sambatra zay madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Reo fotsiny teneny zavatra roa kely zany ve hoe dia tsy menao. Ahita azy ianao hoe rehefa nananao reo. Le izy tsy folo hoe tsy be dia be fa roa ihany dia mahita ianao hoe. Zay anankiray. Faharoa, rehefa niomana ianao ka ohatran'ny Josoa zao mahita an'izany dia misy fiatraikany tao am-pony Josoa le izy. Toy Josoa hoe tena mety tsy hitantsika mihitsy fa mety mitady ho kesaka ny fokelon'ny Josoa raha oharina amin'Israely rehetra. Ny Israely nahazo an'le izy, misy problème anankiray indray ny Israely
dia monomonina dia teo na lalàna hoe tsy tafiditra tsara tany am-pony le ranomasina mena ny sokatra fa ny Jesosy tonga dia mampangina amin'ny vahoaka izy manginona reo fa le Andriamanitra tany iny mbola miaraka amintsika zao le izy andrahoana any antsika teny an-dalany andriafy tamin'ny alina tsy hitanareo fa eo foana izy le vavolombelona seo reny dia manaporofo ny maha eo azy fa ndraindray adinonao le izy efa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao tena soa avia pasteur efa tafasaraka amin'Andriamanitra sendra manadinga eny tafasaraka ianao zay ny amtovavaka tsy fadikanina amerenina ny ao anatinao mba hanana ny fony Josoa afanao an'Andriamanitra foana dia foana hitaniny Miriam sy Arona sy ny rehetrarehetra tonga dia vehivavy lehibe samy vehivavy lehibe valopolo taona Miriam fa tonga dia nandray amponga tapaka izy telo tsisy hoe fanetanana tsisy alidô zany rehefa pure ny louange tsy ianao ny terena andao andihy fa rehefa pure tonga dia mandeha ho azy tonga dia miderany Jehovah tsara isy mandraka zay mifamindrapony miderany Jehovah fa dia raina amin'ny fahatahorana mpanao amin'ny fahagagana tonga dia hitanareo le toniny adoration le toniny fa le fihetsika etanimpo dia mba fantatrareo amin'izay ny zavatra mitranga zay ny mahatonga ny Davida tsy terena fa tonga dia vao naparaka hatramin'ny fiara-ny fanekeny Jehovah vao naharezy hoe voata Bededoma mbola tsy voata akory izy dia efa nanala-kanjo nandiana izy mpanjaka be iny le satroka iny tsy hitantsony halleloia le satroka nasony fa ozy izy ny vadiny fianonga adala sa mivadika dodo raha mba endry ianao manova akanjo aloha finina ny atao mampiseho tratra tsy fanao mihitsy zao fianao ane mpanjaka dia ozy Davida sanatria amiko ny tsy atsika oatra zao tsy noho ny rainao fa ny Andriamanitra esoriko ny lambako mba anehoako fa tsy mpanjaka ao fa mpanompo kely fotsiny eo anatrehany pura be le fiderana tena aviatina izy rehefa manao zavatra ao an'Andriamanitra tena atovy amin'ny fonao hifanenanao amin'Andriamanitra aza misaina olona aza mahitan'izany izy zay le pura tadiavin'Andriamanitra Mikala mitady anakana an'le izy hoe tsy mety ny ataon'ny Davida toy izy Andriamanitra momba tonga dia tsy nananjanaka intsony zao raha vao tsy miomana ianao mitazana olona miaina ao anatin'ny fahadiovam-po manandratra an'Andriamanitra dia tsara tsy marina ianao misy favoazana ato amin'ity fiangonana ity ny antony dia tsotra Davida mpanjaka rehefa nanao an'ilay dia izy Davida ataoko tsinitsinina ny tenako ay le fandihizana fanetretena misy endriky ny fanetretena fa katoavana n'Andriamanitra amin'ny teniny fa endriky ny fanetretena koa mandihy manao tsinitsinina ny tenanao eo anatrehan'izay andihizanao toy izy Davida eo anatrehanareo any mpanjaka fa eo anatrehany ao izy kotikely mpiandrondro nahitany ahy mahay miety eo anatrehany fahalehibeazany tsy to halleluja dia ozy Josoa ndray mandeha sa ozy Josoa nahita ny lalany Moizy ray manontolo nisy fotoan'Andriamanitra ozy Josoa za teo tamin'izay nahinjitra ny tena ny zararoa ranomasina mena nandeha tany maina ny zanak'Israely amoaka Moizy amin'io amoaka tsy maintsy nampiasa tena satria tsy zatra miteny rehefa nampiasa ny Josoa amin'izay Andriamanitra mbola ambonimbony kokoa no ny ranomasina mena vakio baiboly amin'ny dika teny fototra fa niritin'Andriamanitra vetivety ny loharano mampikoriana ny Jordana na tonga ny tany maina tonga dia tena tany amin'ny fotony mihitsy tsy hita tonga dia maina tanteraka fa tsy nisy rano atotany anankiroa zararoa akory any amin'ny dika teny fototra tena hita hoe tonga dia niantona tanteraka ny rano tonga dia tsisy famaina tafitany olona sokafan'Andriamanitra indray ny robinean'le rano any ambany nikoriana somatsara indray Jordana mandrak'androany mbola ao le izy
ka Andriamanitra afaka miazona loha rano mikorina be tonga takina tampoka azo andianana rehefa misy olona azo ny ampiasaina. Fa tamin'ny tiany amin'ny toraka ty Andriamanitra tsy niara niasa tamin'ny tena fa tongotry ny mpisorona. Vao milatsaka ny tongotry ny mpisorona tonga dia maina ny tany ny antona satria andalo ny fiara fanekena sy ny zanak'Israely. Hitanareo, zay ny antony iarahan'Andriamanitra miasa amin'ny tongotro io. Jereo tsara ny tongotro dia be deso izy ro tongotro hoe tsy mahazo mitondra ianao any amin'izay toerana tsy tokony ho alehako. Fa ianao hoe voatokana sy masina ho an'Andriamanitra any amin'izay tiany nitondrana ho aho ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleloja. Zany mahatonga ny tongotro Josoa tsy maintsy hoe sorony kapanao ohatrany tamin'ny Moïse, satria misy Andriamanitra hoe ny dina lenao rehetra tany aloha tsisy izy daholo fa misy dia vaovao tiako hitondrananao. Miara-miasa amin'ny tongotra Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jesosy nanasa amin'ny tongony. Mpianany, raha tsy manaiky hosasako tsy hanan-jara amiko. Misy anjara tsy tafiditra raha tsy any amin'ny tongotra. Rehefa nandeha amin'izay Josoa dia variana ny Israely nahita ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy. Dia hozy izy ny Israely hoe wow, le Andriamanitra Moïse ihany, ny Andriamanitra Josoa. Dia tsaroany ny Israely fa tsy nantahoanitra reo Andriamanitra. Iza zany fiantsonan'ny Josoa? Provocateur na louange. Nideran'Andriamanitra ny Israely no ny fisian'ny Josoa satria zaka n'Andriamanitra Josoa ampiasaina ohatran'ny Moïse. Amen. Ny antony zay le fo zay. Tsy hoe le vokatra mampifaly iaingana iny. Halleluja. Fa ianao mpampifaly ampitanga vokatra rehefa manapahatakarana amindra toerana an'le louange ao anatin'ny état pur any amin'ny atikady goavana be zay atrehanao anatina fanoerana. Mety ho firenena le izy, mety ho fivondronan'olona le izy, fa zao azo antoka fa afaka moka an'izay ianao ary hitan'Andriamanitra mifonao fa azo ny ampiasaina. Tsy marety eka ho any to. Amen, amen, amen. Halleluja. Tsika ane ny exode atsika ane asan'ny apôstôly. Halleluja. Tamin'ny Mosesy namoaka ranomasina mena fa tamin'ny Josoa napiditra Jordana ny zara roa. Nandeha tany maina koa ny zanak'Israely alohan'ny idirany any Jeriko. Ary Andriamanitra niseho tamin'ny fampidirana, mihoatra tamin'ny fampidirana no ny famoahana. Zao nefa tsika zany tsy any amin'le fotoana tsony hoe tsenanan'ny tompo tahaka ny tamin'ny andron'ny Jona mpanao batisa nomana ny lalan'i Jehovah, fa zao ndray tsika anomana ny fiverenan'i Jesosy apakatra ny fiangonana. Tsika zany mila miomana amin'ny fotoana rehetra satria ny trompetra efa kaiky ny any anony. Ny dikan'izay efa eo amintsika Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra natao anatin'ny olona rehetra fa tsy ao anatin'ny olona anankiray. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe mahatsara ho anareo ny fialako fa raha tsy ala tsy ao aminareo ny mpananatra. Noho zany tsy veriny eto indray Jesosy ao anatin'ny olona anankiray monjy. Dia ina indray zany maharatsy anareo indray zany le teo. Noho zany tsy atao anaty korery Jesosy. Noho zany tsy tokony Jesosy kely rery mandehandeha ho tompony rehetra na ho fantatry ny olona hoe iny ny ariananina dia aka louange avy any aminareo sanatry de sanatry. Ary mandrakizay sanatry. Amin'izao ny farany zao betsaka ny te-angalatra ny voninahitra Andriamanitra. Betsaka ny te-hiseho ho Andriamanitra. Nefa miara mitsena daholo rehefa avy eo. Ary rehefa lasa lavitra tsy manantena fitsenana intsony fa eo izy ozy. Matteo, Mark, Luka, John mandany ivereo, ivereno vakina foana. Aza velisy bangana to taraiky. Para ilozany io ne marary manjaiky. Mijoro tsara fataro ny marina. Ny andro farany andraisany fananarana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra aza mahafoy fiarahantsika mivavaka taka amin'ny fanao sasany. Dia mifananara ozy izy fifambiakaiky ny fotoana, atombotra ny fotoana. Dia ao amin'ny Timoty faharoa koa izy miteny. Ozy izy hoe mazotoa mampianatra mananarana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Rehefa ny sekoly tsisy fananarana fa fampaherezana fotsiny. Tsy mesazy ny andro farany zany. Tsy mesazy ny andro farany zany. Apetanetana anao fotsiny eo amin'ny toerana io ianao kenenao olona miavaka. Dokadokafana fotsiny le olona fa tsisy miovafona ray aby. Diabolika. Afetseny Satana zany.
oka ianao tsy tsapatena hoe dokadokafana fotsy ianao ny ka ohatran'izao ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny nonction-nao nefa mitsiroatra volondoanao e. manana onction ianao ao anatinao, naterak'andriamanitra ianao, mariny zany, tiany Jesosy ianao, namindrany fo ianao, tiany ho tanitaniny ianao, ampahereziny lava ianao, mariny zany. Fa fatariko misy responsabilité tsy maintsy raisinao. Azalika amin'ny fanahy masina ny safidy sy ny raisina. Pezo ho safidy io fa matoa ianao mbola velona mana-tsafidy, matoa izy ny tompo atoloro ny tenareo misy safidy manolotra ao zany. Tero masakeo azadiro zany e. Amen. Halleloja. Fa Andriamanitra amin'izao andro farany zao mitady izy olona afaka ny anetsika fiderana azy. Amin'io fiderana tena amina état pur io ao anaty ady sarotra. Izy olona io mahita an'Andriamanitra miteny androany mare, ahita olona ohatranao izy andray moa ao, izy metsy anao. Amen. Amen. Halleluja. Fa matoa zany reny sofinao anangananao Andriamanitra. Matoa zany reny sofinao ampoanao ny atika ny analakely sy ny manodidina. Amen. Fiovampon'olona anankiray vita mindrafo amina firenena aman'alina. Nilainy eto ane tsy ositra manasitrana, tsy ositra manangana maty tsy zay, fa nilainy eto fiombonana amin'Andriamanitra. Ny ositra tonga dia mahazo aina ho azy na tsy hoentina mambavaka azy rehefa mety amin'Andriamanitra ny toe-panahinao sy ny fonao. Noho zany a dokadoka evangelika rehetra alao ajanona. Maneho ny maha-olombelona fotsiny reny dia misy tsy mahazaka ane reny e. Vao mahita malemy anankiray nitsangana, rapitso izy efa apôstôly. Paster izy afaka maly a. Malemy ray nitsangana ray, amin'io tsy le malemy tena filatsika be reny e. Fa le tondra tena kely anankiray mbola mety totsika mbola mahatanjaka ihany ny tongony. Rapitso izy apôtra. Hoe manina ny apôtra nitsangana amin'ny malemiko. Ny maha-apôstôly tsy ny maridrefim-panehoana fa nampiasain'Andriamanitra ianao. Maha-apôstôly toe-panahy ao anaty maneho an'Andriamanitra ianao. Amen sa tsy amen? Halleluja. Andriamanitra mantsy tsy tiany ianao hisaotra anazy tamin'ny zavatra efa vita lasa reny fotsiny, fa tiany ho réel androany eo amin'ny fiainanao ny fisaoranao. Zay le provocateur ane, zay le mpanetsika fiderana. Ny mpanetsika fiderana afaka mampitranga sy mampahita ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra ara-potoana. Zay no mahatonga ny Petera rehefa nanomboka ny fo ny masom-panahy Petera na alalan'i Jesosy bebe kokoa, dia hozy izy rehefa avy eo manandanja ny aliko. Fantatry Petera zany. Satria vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra. Tsy santoka ny voninahitr'Andriamanitra mandrakizay aho, fa fantatry fotsiny lanja ny fisiko fa manana ny Kristy velona atao anatiko aho. Noho izany na ny aliko azy vitan'Andriamanitra mampiasa azy. Za tsy toky amin'ny aliko ako. Za tsy toky amin'ny aliko ako. Fa za matoky ny fanahy masiny rehefa feno Andriamanitra atao anatiko, dia lasa tandindo ny fanahy izay velona atao anatiko. Ny aliko satria vatana trano fanahy itoerany aho. Andramo ane atovy tsara be amin'ny fanoloran-tenao dia sensible amin'Andriamanitra amin'izay ny mombanao, ny regaranao, ny fomba fisainanao sy ny fieritreretanao, ny tananao voafehy tsara, tongotrao tena hoentin'ny fanahy masina any amin'izay tiany, dia mijoroa amin'izay ny ianao teteny aminao bolongan'olona fotsiny ianao fa tranom-panahy mandehandeha. Dia jereo fa fanahy masina lasa mangarangarana eo amin'ny masonao, dia hozy izy Petera hoe mijere anay. Zany hoe tsy hoe regard tena hoe charmant be mety mambabo fon'olona ho anao, fa lasa mijery mambabo ny olona ahitan'Andriamanitra. Hozy izy Petera mijery anay, dia nijereny le malemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana, tonga dia nitsangana le malemy. Zany hoe lasa nanarangarana teo mahazo aina ny fanahy masina, satria tsy maso mijery filma ratsy na maso mijery fiainan'olona sy mpanara-maso ny voka-pifidianana diso. Tsy maso
mandeha mangataka an'izay zavatra rehetrarehetra hoe eritreretina eo amin'ny nofo. Olona voafora velona be mety ho an'Andriamanitra tsy misaina tany fa lanitra mandehandeha tsy mary. Hitanareo izy io miara-miasa io tsy hoe esako zany. Hitanareo ailika ny devolany amin'ny resaka grâce diso toerana le izy. Grâce diso toerana hoe inao anao ihany nampiasain'Andriamanitra tsy ezaka avy aminao fa fanamasina miditantsetra. Oui manaika tsy ezaka avy aminao le izy fa mpaneka eo kosa ny ao anatinao tsafidy ifanaraka amin'izay ilainy ianao. Mavaravaratsiny tsy manomanota tsony. Stop. Rehefa tsy tian'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra. Matoa Jesosy nangarian'Andriamanitra fa na teo aminy faotan'izao tontolo zao tsy androany Andriamanitra vo ity ota vaovao indray satria izy ao amin'ny Kristy dia mahazo manota. Ampifanarao fotsiny dia tonga Petera ianao. Indro efa nafoy zao rehetra zao zahay ho sisy Petera noho ny aminao. Raha vao tsy misy sakrifisy tsy misy famatorana zany. Raha vao tsy misy sakrifisy tsy misy famatorana. Raha vao olona malaina niaritra tsy maharitra ao fanimpona. Fa misy zavatra tsy taka tonga dia mametraka démission. Za tsy haino intsony. Fa hoana ianao tsy manohy intsony. Taolana tapaka io pastera. Mety nambavaka mba hitora raisy. Fa hoana le izy tsy zavako ny eo aminareo fa maninona isaky ny tonga ao tsy mba nisy fotoana na dia ray aza mba nandrenesako an'Andriamanitra ny teny momba hoe mety. Isaky ny tonga ao dia kantainao foana isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra. Aleoko ry dia oza maintsy anazy Timoty faharoa ianao anaka. Mangidy sofina ato ianao andana otrorany amin'ny hafa mahafinaritra anao. Andana otrorany amin'ilay mahafinaritra ireny anao mahazo doka. Ato amin'ny tiasa fanompony ity misy olona misy fotoana mandefa sako miteny zany tena sako mijoro an'izany mitondra fanatitra diso. Olany solokina tany ambadiky tany lazaina fa avy amin'Andriamanitra hoe eto amiko eto hoe teny santana indray vitana ry aroa mitambatra azy fa tsy mila ratsy marina ny anaovana an'io zany. Na resa efa anao santra ianao dia tonga eo rehefa avy eo hito. Fa hoana napokany izao. Dia hoana mba tantara hoe le aminy. Eniko amin'izay ny teneniko fanamasina miteny hoe poritra vidy io fa asay voverina. Mety overina. Hitanareo tsy antony tokony hapastoranao na mampanompon'Andriamanitra anao na mazanak'Andriamanitra anao raha fantatro misy zavatra tsy mety eo dia ho mpandeferinao noho ny amin'ny nofinao. Aloha tsy manomboka akory. Tsy mendrika an'io eto akory. Menatra. Andray n'ity micro ty aleoko tonga dia manao businessman. Tonga dia eto tsisy resaka Andriamanitra. Fa fomba ahafahanao mahomby amin'ny lafim-piainana rehetra ninina antony. Raikitra amin'izay tsika anao sekoly hafa mihitsy. Tsy asiana Jesosy. Tsy Jesosy anaronaronana na zavatra tsy mety. Menao tsara venareo. Fa rehefa tonga eto aleo mibebaka. Tompo anatona anao ny fokotsy apetsaram-belatsy ho sokafaka eo anatrehanao. Tsy mpitantam-bola am-piangonana ako. Tsy mpikarakara ny hoe inona ny tokony atao mba hatonga zao nandrahanao voalohany misy eo ako eto. Anangana amin'ny fiainam-panahiny olona eo aminao ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Tsy marety. Mila isika tena mijoro amin'ny fahasahina amin'ny fotoana rehetra asa anambara fa lehibe Andriamanitra, be fitiavan'Andriamanitra, masin'Andriamanitra, marin'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra, matoky Andriamanitra. Amen. Ary mandrakizay ny famindrapona. Nao tsika tetana mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Tian'Andriamanitra tsika. Halleluja. Vomaly Andriamanitra nampiasa ny tanam-poly afaka fotoana fondray nampiasa mosoarana. Inona ary ty fisokafa amin'ny poly ty? Avy eo indray hita amin'ny Petera iny. Toy sisy Petera afaka mihoatra kokoa satria nahoana mitobaka ny olona mitady an'Andriamanitra. Toy sisy Petera hoe aloka indray. Petaka le izy fatakarana le izy. Ato anaty Baiboly zany misy olona manana niveau ambony be mihitsy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa ato koa tena misy manana niveau faran'izay fesona indrindra koa fiarahana amin'Andriamanitra. Akaiky afo ihany fa tsy mety mirehitra mihitsy satria nahoana tsy avelan'ny toetra hivoaka ho tafavoaka zany. Raha voenao sy tanao tsy mamotsitra safidy Giazy anie niaraka tamin'ny Elisa. Giazy niaraka tamin'ny Elisa. Fa tsy nalala izy afa-tsy talenta na manana lavina. Elisa mavita mandà mahatonga ny olona anankiray
tena mavita mandaa zay tokony ho lavina nefa tadiavin'izao tontolo zao dia satria feno Andriamanitra izy. Andriamanitra tsisy ninino ilaina eto ambony tany fa azo ny tany zay rehetra eo aminy. Ka rehefa ao anatinao Andriamanitra, ampitainy Andriamanitra ao anatinao ny fony, afaka hifankahita tsy ritra nininina fa hitoko fotsiny hoe zay ataon'Andriamanitra eo dia mety amiko. Amen. Rehefa ao anatinao ny fahasoavany mavesatra be ianao. So dia tretranao fa vida ary ianao io feno ny rehetra ianao rehefa manam-pahasoavana satria zay zavatra tsy ananan'ny olona nomen'Andriamanitra anao. Variana be nisy fotoana variana be ny telo le olona manana zavatra be dehibe le olona manakare be fa toky izy avy any gaga zao tontolo zao izy efa hitako tsisy tanàna hatrany amin'izay faran'izay kely indrindra eto amin'izao tontolo zao efa hitako tonga atao aminay olona io vahiny izy efa hitako ny arena tsisy nininona mampahory ahy ny zavatra rehetra nanako pasteradolo milan'Andriamanitra ho aho jereky ohatry zao mpanakarena raha ho marina ny zavatra reky tao anatiko mananao tompo fa manananao niovany fiainako tompo fa ho aminao tsy nane ninaorana ndray anao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao. Alleluia. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra hidirantsika hoe hifankahita amin'Andriamanitra mifanatrika ao anatin'ny fanehoam-piderana madio pure tsotra. Omaly Moïse afaka omaly omaly Joshua afaka omaly Moïse voateo Petera vo lasa vetivety Paoly ianao ndray manaraka zao fotsiny meteza adio tsisy dika ty vavaka sy fa dikany ty hanina fotsiny tsoaninao raha mbola itoy ny toetranao rehefa avy eo aitsany zay tokony hitsana rehetra ty tsy mampahazo aina ny datako ajanoko any inona koa te alefa pastera moramorainao raha zany ny zavatra rehetra sarotra rehefa sarotona fa mora rehefa moraina eo amin'ny nivoan'ny safidinao dia afaka manapa-kevitra tsara ianao hoe tianao ataoko dia ty tsy ataoko marina zany sa tsy marina tsisy olona nambananao basy zany hoe miovangy anao aratsy zany ianao manapa-kevitra na fanamasina raha tsy afaka hiditra tsehatra raha tsy ianao manapa-kevitra zay le mahatonga ny tompony teny tsy misisika izy fa mandondom-baravarana vo miditra aloha manajanao izy. Alleluia. Problema amin'ny Israely mideran'Andriamanitra amin'ny zavatra efa lasa foana ry zareo. Sotranao zay fianao namonjy ny razambeny tany jereo ny baiboly mamonjy ny razambeny tany anefitra toy izy Andriamanitra hoe ok zay le razambeny tany anefitra fa ianao misy ty vovojena. Misy zavatra tokony efa amin'izao fotoana ena meloha fiverenana Jesosy nampanantena Andriamanitra fa hiasa mahery izy dia mba miandrandrana zany amin'ity taona ity. Andao tsika menakavy reo fantsona mahery vaika daoly amen. Alleluia. Rehefa mivoaka tsika tonga dia riparipaka mihitsy ny devolany amin'ny sisiny ary ny antony satria misy olona feno Andriamanitra azon'Andriamanitra tarihana mampahazo aina ny osotr'Andriamanitra manaiko ampiasain'Andriamanitra efa nanitsana an'izay tokony ho hitsana rehetra mora hoentina satria maivana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ayayayaya ianao zany olony zany ianao tsy ho hideran'Andriamanitra misaotranao Andriamanitra fa nampiasainao ny tany amin'ny Petera satria anao fa ny tany amin'ny Paoly koa Paoly rehefa tsy eo Petera tsy eo fozy Andriamanitra tsy zay ka tsy zay le fisaorana tiako ananana tsy zay le Elisy fozy ny tananao mihitsy ny tiako ampiasaina ianao mihitsy ny tiako ho tonga fa mihetsika fiderana eny ambavany hafa. Raha be loatra ny teny dia veriny soa raha lava loatra ny ahatra veriny kisoa. Noho zany toko kilasy toko mafy eto am-pamaranana dia tiako ny mampahery anareo fa tia anareo Jesosy tsy miova mandrakizay ny fitiavana
le tokana mametraka anareo ao am-pony amin'ny fotoana rehetra sady tsy mahafoy satria nanolotra ny ainy ho anareo tsy olona ny teo amin'ny azy fijaliana nomboana ho faty ho anareo fa misy le anankiray tsy sady tiany tsy mahafoy eo andrakizay ary izy no antony ty fivoriany ity anaporofona eo amin'ny fiainany zay rehetra manona sy mangetaheta azy fa lehibe ny fitiavany raha iso ny anjaranao androany maraina tsangana amin'ny toerana misy ianao aofaofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy mifonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao rehetra misora azy ny amin'ny fanasitranany ianao ny amin'ny famorano ny fonao ny amin'ny fanairany ianao anana an'izay fiderana madio zay tena madio zay fiderana zay fatsora-po fitiavana ny maniraka anao hijoro eo anatreny makasitraka anao zay Andriamanitra misaotra anao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany efa nafeninao aneny sy ny manatsainy zany zavatra zany fa nasenao any zaza madinika kosa misaotra ray satria ny zaza madinika le mamoaka fiderana tsotra avy ao anatin'ny fony ary tsapa fa zay fiderana tsotra zay tena hoe tsisy antony fa zao hideranao fotsiny ako halleloja ninninona mitsanga hideranao fotsiny ako halleloja meko voninahitra anao fampanjakako sotra tompony amin'ny teny androany sotra ny amin'ny lanitra nampidinina teto tany anikafana ny ao anatinay anananay vision tsara sady mazava ao anatin'ny herinandro Andriamanitra zay ifadina ihany anloranay tsy misy fiepety ro sakana rehetra mahatonga ny fiderananao tsy azo aina ao anatinay oetra efa namasina oetra efa namasina irehitra ao anao afana ao anao iombona aminao aneo ny toetra anao anatateraka ny sitraponao hatrany tompo amin'ny anaran Jesosy mahita ny firaisanay aminao tanteraka amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiombonana rehetra amin'ny fiepeta rehetra ampitsoranao amin'ny sitraponao tanteraka mino anao zay manantena anao zay miandrandra anao zay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mazoto toerana kely vetivety nao fanatritsika ho an'ny tompo alleloja ary aorinan'ny fanatitra dia hitsangana ametraka ny tsodrano sy vavaka ho anareo amen mino fa ny zavatra rehetra dia eo ampelantanan'Andriamanitra mikontrôle sy mifehan' zany raha olona ny eny ten'Andriamanitra teto androany dia afapo ianao anatin'ny fonao ao afapo satria renao hoe hitako ny lalatsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako ve zany mahatonga an'Andriamanitra mihitsy ary diso mihitsy azy zany satria misy fampianarana manery ifaly tena hoe hidera satria nahoana raha tsy midera tsy mitanga amin'ny fahagagana aza midera mpitranga fahagagana fatovy piora fotsiny ny fonao hideran'Andriamanitra fa ny fahagagana mitranga ho azy amen le tanjona mihitsy manova an'le fomba fijery ao anatiny ny tiany teny itsina androany maraina amen ary ny olona rehefa voanatra matetika sy vohitsy matetika miova nefa rany ary anatin'le fiovana manomboka mahita vokatra koa nefa rany satria nao no manomboka memety amin'Andriamanitra amin'izay ny zavatra ataony kitanareo mahatonga ny olona anankiray mihetsiketsika dia misy fotoan'Andriamanitra mamaly ihany eny fanomenao aloha le fiderana fa alofaka sehako ihany ary le tongotra marary voninahitra ao an'Andriamanitra fa tanatin'ny fiderana dia sitana ny tonga halleloja mety fa zao tsara kokoa tsy hoe vokatry ny tongotra marary no mahatonga anao anetsiketsika azy fa zao ampinoany ianao manetsika azy ho an'Andriamanitra amen fa ny fonao mihitsy ny teakalaza an'Andriamanitra fa mandrakizay ny famindrapony amen mahita an'Andriamanitra anao dingana amin'ny fomba tsy takatry ny saina aneo eo amin'ny fiainanao fa makasitraka ny fideranao izy tsika tsara avy reto tsisy horaraka zany amin'ny titoan'ity fandresenao tsy maintsy tanteraka tsisy arombaka anao amin'ny tanany ny tsisy aresy anao amin'ny fombany sy fanomponany anao amin'ny fotoana ijoroanao ka hisokatra amin'ny vavanao tsy antery fa mitranga ho azy le famantara-panehoana ny famarinany teny zay torianao amen ambarako sy tononoko fivaravarana mikatokatony io amin'ny asa mandrara sokavan'Andriamanitra io le fampahitana fitienjainao otra mibiry tsity reny ho tonga ho azy fotsiny eo amin'ny fiainanao le izy ary ninnininy efa rahava rehetra isy restauration atoato vokatry ny fanehoanao amin'ity herinandro ity fiderana pure alleloja tsy teny amin'ity herinandro ity fotsiny dia ho hitanao fa hijoro Andriamanitra ary reny ohatra misy zavatra tsara mitrangatranga ho azy zany lasa miova dolo ny donina tsy vavao ratsy fa lasa vavao tsara tsy maharety kao an'Andriamanitra halleloja isaky ny arivo alohan'ny mandraisa amin'ny fanasany tompo asy fiderana kely
amen. Na fiankofana tena tovy mihitsy fotsiny zay ifandraisanao ampo amin'Andriamanitra aseho ifa makasitraka azy ianao. Tsy satria nanao an'izao ianao no tompo misotra anao. Tsy hitako tsony zay anehoana ny fahatsaranao. Amen. Tena ve natao fonao tena tiako lazaina tsotra aminao fa tiako ianao. Amen. Tsy hoe tiako fotsiny io imolotra ianao. Tsy mahafinaritra fotsiny hoe matota ohatran'ny zazakely hitako hoe matotatota. Tsy zay fa le vesatry ny présence anao eo amin'ny fiainako mihitsy. Ianao mbola mahatoky, maharitra, mamindra fo, be fitiavana, manangana, miteny, manambara zava-miafina, manangana. Tsy haiko inona tsononao valiko anao fa ny lehibe ny fahasoavana eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny zavatra ilaiko. Tsy manam-potoana tsony hanonona hoe inona ny tsisy eo amin'ny fiainako Andriamanitra fa zao efa be dehibe ny vitanao. Tonga eto anatrehanao androany arivo. Ohatrohatr'izany mba tovy tipana vavaka. Za tsy miteny hoe formule indray fa manetsika ny fo eo anatrehan'Andriamanitra mba fanao misokatra eo anatre mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka dada malala. Misaotra tamin'ny fotoana androany. Ho an'ny rehetra izay tonga eto Tompo, aoka ny olana, iva, ny aretina, hiaisitra, ny fanaintainana, ho afaka. Reo sakana rehetra Andriamanitra, ho rava. Ary zay tontolo rehetra manakana ny lalany tsy ahitany voninahitra ao, mivavaka Andriamanitra ao, aoka hitany voninahitra ao izy ireo. Araka ny teninao hoe mifampivavamba ho sitrany ianareo, mivavaka ho an'izy ireo araiko amin'ny anaran'i Jesosy, satria fantatra fa miainao anay tsirairay avy eto ianao androany. Ary azo antoka ny amin'ny teny zay nambaranao androany, fa zay zavatra rehetra takinao sirinao aminay hoe fainay zany Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy ary Nazareta, amin'ny kitso-po, ampitiavana, ampifaliana, no entinay manao fankasitrahana sy voninahitra ao anao. Lay mendrika amin'ny toetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, sady mpanjako, ianao no antony nofo rehetra, ary nofo rehetra miankohaka eo anatrehanao, fa mandrakizay ny fiandriananao. Dia raina mandrakizay ny fiandriananao, fa mpanjaka mandrakizay ianao. Tsisy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Oka ny anaranao hisanatra, ary ny voninahitra ao iseho, ny fahalebiazanao anjaka, ary ny fahatsaranao Andriamanitra anapaka eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Na eo amin'ny asa mandraharanay, na eo amin'ny fiaina tokantranonay, na amin'ny fiainam-pananay indrindrindrindra, eo amin'ny fihetseponay zay mahakasika anay, na ny mouvement faran'izay kely indrindra ho ataonay, ankinonay aminao. Tario zay fanahy-masina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fananao hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, ary ny voninahitra hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Tononoka eo amin'ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra, ny voninahit'Andriamanitra, fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra, ny fanotonan'Andriamanitra, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa vita. Halleluja. Halleluja. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Mpamilapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka mendareo fiadanana. Amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Nasadino fotoana antsika rapitso maraina larobia fotoana ny sekoly tokantrano eto iarana mama Viviane somary ivandray eny amin'ny tranom-pokon'olona lalakely ny fotoana mpaneho mpanotronana tapany faharoa manaraka ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra mahery. Alleluia. Manetsika ny fifakahitana ao aminy ny sabotsy maraina ihany koa dia mbola toraka izany ny fandraisana eny amin'ny tranom-pokon'olona lalakely ihany. Asadino mivavaka rehefa ao an-trano raha reny taridalana rehetra hitantsika ny messenger reny mivavaka zay tokony atao akoatr'izay reny fotsiny no aseho fa tokony indrona intelo no ireny mbola ataonareo any tokantrano rehefa mivondrona. Zavatra rehetra tian'Andriamanitra sy apetaka Andriamanitra ao am-po aza mihafahafa mihitsy fa mbola be dehibe zany maraina mandraparivan'ny andro ivavahany zany. Amen. Afaka tsara milomano ao anaty vavaka, manome fotoana ho amin'ny vavaka, manana fiainam-bavaka. Rehefa mikilavaka mivavaka dia tsy mety hozy Jesosy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Izany oka ianao tsy ho reraka ao anaty foto-bavaka. Amen. Mamorona fotoana foana iresahana amiray tsy lavitra izy feo akaikinao. Amin'ny fotoana nohony tropetra izay miambona amin'ny any miakatra. Tovy tsara izay iombonantsika fo amirayntsika fa tiantsika izy. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao.